Salama dole. Ny vaovao malaza amizao moa zany de hoe tafavoaka tamin'ny fianarana ny zanaky Rajoelina, Arena Rajoelina, nivoaka tamin'ny école hôtelière ny Lausanne aty Suisse. De ino moa zany feno ny Facebook indrindra fa ireo page mpilelaka fifitonana ireo. Saingy za kosa namoaka ny fomba fijeriko amle izy. De rehefa namoaka ny fomba fijeriko amle izy de feno eraky ny Facebook androany ny sariko mpanasa vile olona tsy manjary na tsy haiko ino zany bady be tanosy benala nivarotra tanin'ny fianakaviana tsy zatra tsy soatatra raha zany lizy. Fa le zavatra atsika tsoana ngamba de zao raha nivoaka fianarana izy tsisy kotaba am'izany, tsisy kotaba am'izany, saingy ny mampikotaba ny olona de zao ny malagasy fadiran-drovana 800 taon'ny malagasy tsy mihinana isanandro, mihinana isan-kiny 3 andro. Eo zay zany eo zany zay fantrana be zay le dadany filoham-pirenena zany manana andraikitra ary izy ny tompony andraikitra amin'ny fahantrana. De raha ohatra izy ny tompony andraikitra amin'ny fahantrana de tsy manana ena maso akory izy, tsy saina koa izy no publier hoe nivoaka tamin'ny école hôtelière tany Lausanne ny zanany. Zay nge le olana anakilizy mbola tsy resaky tsika hoe aiza moa nahitan'le vola ao gamba fantatry ny rehetrarehetra fa eo amin'ny 1 milliard ariary ny écolazy le fianarana. 1 milliard ariary. 1 milliard ariary zay écolazy fotsiny. Fa tsy ao anatin'izay ny tranopetrahany, ny akanjony, ny sakafony, io ino zany be d'avion vezivezeny makany Madagasikara isaky misy anina kely de makany Madagasikara izy mianakavo mivezivezy. Akoatra ny 1 milliard ariary zay. Volany zany na tia Suisse za miteny anareo fa Suisse ny firenena manakary indrindra raha tany aty Suisse ny ray aman-dreny aty tsy manana zany volo zany ampianarana zaza aty Suisse. Fa tena tsongaina amin'ny ratsan-tanany ny olona manana zany nefa ny présidentsika ny Andry Rajoelina inona moa fidirabolany Andry Rajoelina inona laza sasany doma pub ino zeky de mantany firy ny chiffre d'affaires ny zany entreprise zany na tsy haiko izy koa ny erzakandisa sy ny rehetrarehetra firy ny chiffre d'affaires zany no ahafahany mampianatra zaza amina milliard ny écolazy. Afa le hoe le vola be laniny amin'io fa le tsy fananana saina hoe sahanao mirehareha amin'ny gasy, sahanao mipublie ny gasy efa anao tompony andraikitra amin'ny fahantrana, tompony andraikitra zavatra tokony atonao farafahatsiny mba discret hoe ny andrany amin'ny école farany ngeza andafo ny zanako farany milay indrindra zao tontolo zao de mba tsy avoakanao le izy manohitoana an'le gasy fa le tena le maty eritreritry otrany Andry Rajoelina sy ireo mpanohana azy ireo zay kosa andabany de tena choquant le izy hoe tena ny gasy ve na jiro na rano sotrona raha tsisy lalana manenganina fiarana mafy de no président tsisy atodoana fa de mampiseho hoe zanako ny andra amin'ny fianarana lafo indrindra eran'izao tontolo zao le fianarana. Sady tsy takany sainy zany, tsy takany sainy tena tsy manana scrupule, tsy manana décence mihitsy le olona. De retsy olona retsy le pejay manaratsy ana retsy rehefa avy eo de reo koa tena minono vody fotsiny ny ataon'ireo olona rehetrarehetra io. Minono vody tsy mametretra hoe marina zavateny koto zany tena indécent les situations. De avy eo ela ina moa zany mpanasa vilia raha mpanasa vilia ka mba tafavoaka ny zanako ingénieur igo amin'ny centrale Supélec. Raha oka zava aminareo no mahasamihafa ny izy moa zanaky Rajoelina sy ny zanako ingénieur. Zanaky Rajoelina niditra tamin'ny école hôtelière ny Lausanne tsy nila tsisy concours fa dossier fotsiny jehena de mahazo miditra daholo. De rehefa fianarana lafo be ohatran'io de tena tsara ny fampianarana
tsaratsara fampianarana arahina akaiky misy pratika zetrarehetra tena mpampianatra farany mahay indrindra aty no mampianatra ka matoa tsy afaka am'izany de natory fotsiny tany ampianarana angambana fa ny taux de réussite amin'ny sekoly io de eo amin'ny 9% 9% ny taux de réussite zany zany ny tena efa tsy aninitsanina mihitsy tsy afaka amin'io ary n'importe qui afaka miandron'io raha manambola masana hafa ny zanako amin'ny centrale supélec fantatry ny gasy rehetra mipetraka ny France zany fa zany centrale supélec zany tsy n'importe qui tafiditra am'izany fa concours entsana be tamin'ny farany teo efatra arivo ny ankizy nanao concours efatra arivo ny ankizy nanao concours de ankizy eo amin'ny 200 fotsiny ilaina ino moa zany 8% de réussite amin'ny isaky ny matière de zany hoe matonzy zanako tafiditra amin'ny centrale supélec de tena kadada crème de la crème aty la France aty de inona moa ny elonako ny zanako graduel inona ny elonako ny zanako graduel zanako olona inao zany élite voaka ingénieur amin'ny finance amin'ny centrale supélec zanako any graduel nianatra amin'ny école fahalalafo leran'izao tontolo zao ny zanako 3500 € no naloha anatin'le izy de ny tena izy zany fanaovana tsintsinona an'le gasy fa no siosana tanteraka an'le gasy tena hoe ifirany any graduel le gasy aiza moa nanany any graduel ino moa zany ampianarana ny zanaka am'izany ino écolage milliard zany amina écolage amina milliard aiza nanany any graduel amin'ny vola am'izany izy ny tsy fantatra aviasa le vola mety rafozany ina moa zany ny gazetiny Comore ny tena hoe any rafozany any graduel ny volamena 8 kilô lasany Comore de maninona tsy afaka manao ninino zareo ny any Comore amin'laza tazominay ty volamena ty fa fantaka efa rafozany any graduel ny nanondrana an'ity ka raha ohatra ka mananao lazaina any graduel sy mpanao anazy hoe anisa raha le volamena de anjara ny fanjakana malagasy manao fanadihadina fa maninona tsisy fanadihadina mikasika le volamena 8 ina moa zany kilao maninona tsisy fanadihadina satria manambara zara teny ny ina moa zany zareo any Congo zay le fandeha izy fa de tena faible be reto pejy mpanao ny any graduel reto de tsy mba manana objectivité mihitsy fa zany hoe rehefa ikoty zany miteny zavatra marina de tena osehoseny koty eran'ny tanàna fa hoe koty ny varotra tany fianakavia zany fianakaviana tsy nanana tany tsy nanana volana ny ariary ny fianakavianay dadanay raha maty ina moa zany za mbola classe de seconde amin'ny dadanay efa maty anatin'ny fanitrana misy proof dolo zany misy proof dolo nospénal dolo afaka manao commentaire manao nospénal fa tena mahantra fa tiranovana de hoe koty tsy afaka BPC sosro ko raha tsy any graduel ko tsy afaka BPC de manontany ny olona rehetrrehetra nospénal hoe zany koto zany nanomboka niditra nianatra T1 voalohany foana premier de la classe zany hatramin'ny ranontany hospénal za mazao tsisy naresena tany ampianarana tany hospénal tsisy naresy nizaniza zagoko zany olona mahay de milaza jilamboto so zany koto zany modèle zany manao arbitre nataony koto manao basket nataony koto tsy misorto koto sa tsy midrogy afaka profona amin'ny olona avy any hospénal zany manohatra eto amin'ny commentaire eto fa ny anay tao antranonay de ina moa zany fianarana zay no meny dadanay anay efa fantatra reo fandehanako teto fa ina moa zany raha lany lamatoa général de division ny faharoa douanier ny fahatelo olona businessman ina moa zany PDG na multinational na Madagasikara any tsisy jolamboto zany tsisy nanao ninino zany olona nianatra dolo ka zay le fandehan'le izy ny tena hoe tadiavony zareo zany hoe andokandokany zanaka graduel fa nahazo diplôme amin'inona 80 inao zany 90% ny taux de réussite amin'ny école Lausanne io ary tsisy concours niditra tao de dokatokafana amin'inona moa raha ny vahoaka raha ny sakafo hoanina raha tsisy de ny président se permettre ny mampianatra ny zanany amina milliard ny alikalakely sy ny randalo kely fotsy hitan'ny olona miaraka amina saka na firy million 34 000 € akizy kalakely tsy miasa tsy manao ninina ny geste amina saka ny akanjo anaovany firy 400 € iny robe nanaovany tamin'ny maly iny ny saka may 34 000 € iny andro rajoela miaraka montre Patek Philippe na 40 000 € de zany hoe tsy achoqué zany hoe tsy atezitra zany hoe tsy arongotra
de lazana fa hoe mialina lazana fa tsy namana tavavoaka sao n'importe quoi fa inao zany tsy maintsy mbola hisy farany ihany io reo ketro hisy farany io fa nitsakitsahana fanaovana ososy ny gasy tsy maintsy hisy farany io da jereo raha niendriky imialy amin'ny sary iny fa tena reraka tanteraka satria manenjika ny eritreritra manenjika ny zavatra rehetrrehetra sura daholo